ohatrany ahoana ny fampianarana reto anankiefatra reto no jerentsika. Voalohany jerentsika le connaissance par la révélation, nahazosotra manokana momba an'io mihitsy kenetaginina, kanefa tsy izy ihany manao an'io fa mitoy io aty aoriana. Dia rehefa avy eo jerentsika le teny, hoe ohatrany ahoana zany hoe manonona teny ianao, tononinao le teny. Inona mazava-dehibe ny manonona teny? Zay mihitsy l'expression manonona. Dia ny fahatelo ny finoan'Andriamanitra. Zay le hoe tenim-pinoana dia finoan'Andriamanitra. Manonona teny dia la foi de Dieu. Dia ny farany natiorany olombelona. Zay mbola be dia be ny azo resahana momba an'io fa amanaraka tsika hijery momba an'izay fa reo efatra reo ihany aloha mijerentsika androany azahoantsika ny momba azy. Lasa tsika voalohany connaissance par la révélation. Io ny angainy kenetaginina tsinona. Io na kenetaginina ny kenetaginina hoe eritrereto hoe tovolahy kely 12 taona paralysé mandritra ny 12 volana eo am-pandriana fa mahazo an'ity révélation ty, mahazo an'ity tenin'Andriamanitra ty. Marka 7:17 sy 7:20 verenantsika vakina satria zava-dehibe ny ahaizanao an'io hoe nazaiko aminareo marina tokoa nazovy ny laza amin'ity tendrombohitra ty hoe mifindra ka mianjerahany an-dranomasina ka tsy hanahanao ampony fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Na tendrombohitra io raha zany mifindra ny tendrombohitra rehefa miteny ianao voalohany ary tsy mianahana ao am-po ianao fa mino, miteny dia mino fa ho tonga ny zavatra lazainao dia mifindra ny any an-dranomasina io tendrombohitra io. Zay. Faharoa, koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Tononina amin'ny fivavahana sy angatahana ary mino fa efa nandray dia ho azonareo izany. Vokatr'izay zany Kenyona koa efa miteny zavatra ohatr'izao tao talohan'io. Ozy Kenyona hoe ny fahalalana amin'ny saina dia tsy ahafahana mahita an'Andriamanitra ary tsy ahafahana malala azy mihitsy na dia mety ahita azy ihany azy. Zay. Ny fahalalana zany dia tsy maintsy par révélation, fanambaran'Andriamanitra. Zay ihany ny ahafahana mahita an'Andriamanitra. Fa na mahita an'Andriamanitra renao hoe io Andriamanitra dia mbola tsy takatrao ihany koa Andriamanitra amin'ny sainao fotsiny fa amin'ny révélation. Any hoe Andriamanitra mihitsy maneho azy aminao amin'ny fahitana, zay vao hitanao Andriamanitra, zay vao fantatrao Andriamanitra. Zay nataony Kenyona. Zava-dehibe zany ilay mahazo révélation tahaka ny azony kenetaginina. Zao lazainy Joyce Meyer. Vakiko mihitsy le boky dia hitanareo azy. Tony zarazarenao fotsiny raha vao nanatrika tao amin'ny palais des sports nareo. Dia za rehefa ohatran'io dia mandeha. Za mandeha. Fatarina ny zavatra rehetra. So dia mahita anahany dia gaga. Oui, mandeha ka. Mandeha mihitsy dia mahazo. Zao lazainy ao amin'ny sasy teny. Ndray andro, taona maro lasa zay dia napetraka Andriamanitra tapoka tao an-tsaiko. Azonareo tika zany zay le connaissance par la révélation. Napetraka Andriamanitra tapoka tao an-tsaiko fa tokony ampahafantarina ny olona ny herin'ny teniny, ny anarany ary ny rany. Nataony tsiry tao an-tsaiko ny faniriana mokatra rakikira telo. Ny iray mirakitra hira momba ny teny, ny iray hira mamaritra momba ny anarana ary farany ny nampisongadina ny raha. Nanomboka nasehoany ihany mazava-dehibe ny firaketan'ny olony ny hira sy ny soratra masina momba ny teny, ny anarana ary ny raha ao am-pony mba hahatonga azo vonina tsara hiatrika ady. Noho izany dia nanomboka nanontany an'Andriamanitra ny amin'ny antony nahatonga azy tsy nahita vokany kanefa nampiasa ny anarana izay nambara fa misy hery. Ny zavatra nampianariny dia nandeha miandalana ary azoko antoka fa mbola misy hafa ho avy nefa voniny zara aminao izay nambarany tampoka. Tanareo misy fanambarany connaissance par la révélation, ambaran'Andriamanitra direct amin'ny foana ny zavatra rehetra zany.
ao amin'ny pejy fa 480 ihany koa dia misy be dia be izy fa ohatra fotsiny ireo resiko aminareo reo pejy fa 480 exodosy toko fa 20:7 zany ny aniny hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehova tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Nareo olona ny teny andray mandeha hoe ny zavatra izay nitapahan'ny mpianatra ho azy tao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly dia fanambarana ny anaran'i Jesosy. Rehefa nare zany dia nisy zavatra nikitika ka nanomboka ny vavaka mba ahazo fanambarana momba ny anarany. Tanareo connaissance par la révélation. Araka ny efa voalazako dia fanambarana ny ilayntsika fa tsy fampianarana. Mety efa nandre fampianarana momba ny anaran'i Jesosy ianao kanefa mbola tsy nahazo fanambarana. Ny fanahy masina dia manambara ny teny ho an'izay mikatsaka izany. Noho izany angatao ny fanambarana. Angatao ny fanambarana. Zay ny zavatra teneny ay andiny pejy fa 780 ihany koa. 780. Nambara ny fanahy masina tamiko fa indraindray dia miasa tsy misy hery sika noho ny fampifangaroantsika ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy. Raha tiantsika nisehon'ny herin'Andriamanitra kanefa rehefa manonona ny anaran'i Jesosy dia tsy tokony hampasa ny anarany tsy ahoana amin'ny trangan-javatra sasany isika. Nambara ny fanahy masina tamiko zay. Ny fahalalana rehetra azo zany dia par révélation daholo ary laviny re mihitsy ny resaka fampianarana nefa izy mampianatra foana ny ataony. Ny amalitsika an'iny dia tsotra fotsiny hoe efa ampy ny teny voasoratra efa voasoratra ao anaty baiboly daholo ny zavatra tian'Andriamanitra ampianarina anao. Tsotra le izy. Ny baiboly zany no antsika no repère. Raha ohatra le teny ka mahazo teny ianao zany ka mifanaraka amin'ny baiboly dia marina. Saingy tsy tena misy ilaina azy satria efa hita ao anaty baiboly. Tsy zay? Ary raha ohatra le teny ka tsy mifanaraka amin'ny baiboly dia efa diso raha teo izy zany tsisy ilaina azy. Donc efa nomena ny baiboly tsika ka inona indray mbola ilana an'izany. Tsy tokony hifanohatra zany ny zavatra azonao sy ny zavatra ao anaty baiboly. Tokony fameno ireo. Mila azontsika fa ny fanahy masina izay milazainao fa mibitsika ao anatinao io fanahy masina io ihany nampanoratra amin'ny baiboly. Ary io fanahy masina io Andriamanitra cohérent tsy mandaina. Noho izany tsy misy zavatra fanohatra mihitsy zany nilazain'ny fanahy masina sy nilazain'ny baiboly. Io le fanahy nampanoratra amin'ny baiboly io no fanahy miteny ao anatintsika. Fanahy ray ihany. Raha fanahy ray ihany fa raha vao tsy mitovy izy dia tsy le fanahy nampanoratra amin'ny baiboly zany no miteny ao anatinao. Ny fanahy masina dia tsisy ataony fa tsy manondro an'i Jesosy Kristy. Tsy manondro anao, tsy ianao ny rôle rehefa fanahy masina no miasa fa Jesosy Kristy ny rôle. Zay ny tondroan'ny fanahy masina. Tsy miteny ho azy ozy izy fa zay reny dia ambarany avokoa ary izy ankalaza. Zay ny asan'ny fanahy masina. Ny révélation zany ny tena atao hoe révélation ho an'ny kristianina évangélika conservateur dia ny fanambaran'ny baiboly. Zay nambaran'Andriamanitra mpanoratra amin'ny baiboly zay ihany ny révélation. Dia io efa feno io. Rehefa feno ny baiboly dia feno ny révélation ho antsika. Marina fa afaka mitarika antsika ny fanahy masina satria izy ao anatsika. Fa mitarika antsika alala zay voalaza soratra masina izy aloha dia mitarika antsika alalan'i Jesosy Kristy. Zay ny tena asan'ny fanahy masina. Avy amin'ny teny voasoratra foana zany no hitarihan'ny fanahy masina antsika fa tsy mampianatra antsika fotsiny amin'izao izy tahaka ny lazain'ny Tenim-pinoana, tahaka ny lazain'ny Anisan'ny ary ny tahaka ny lazain'ny teo. Ny Hébreu toko voalohany andiny voalohany sy faharoa moa manamafy tsara n'izay tenen'izay hoe fahiny rehefa nampitanen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa. Zany hoe ny fahiny tany amin'ny testamenta taloha izany dia tamin'ny mpaminany ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny razana. Nisy fotoana be dia be ny tenena mpaminany ary nisy fomba isan-karazany tenena mpaminany. Fa fahiny zany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandovany zavatra rehetra
izy nariny zao tontolo zao zay. Ny baiboly dia manambara an Jesosy Kristy efa ao, efa voasoratra ao baiboly daholo momba an Jesosy fa ao amin'izany ny tenenan'Andriamanitra azy. Noho izany tsy ilaina intsony ny connaissance par la révélation.